Be de be tatoato ny vaovao misamaofao am'resaka fifandraisana iraisam-pirenena, am'resaka fifindramonna ty États-Unis misy sasany koa mifandraika tanteraka am'Madagasikara toy ny hoe andefasana mpitsaom-ponenana ny Madagasikara, de misy an'ireto lisitrana firenena ny ankamaroany ao Afrika nahaton'ny fanjakana Amerikana ny fikarakarana visa mankaty États-Unis nefa Madagasikara tsy ao anatiny. De reny vaovao rehetrarehetra reny no nandrisika anahy androany zany te hampafantatra antsika hoe misy sokajy sy firy rinona avy ny karazana visa ahafahanao mankaty États-Unis zany. De raha atao amin'ny ankapobeny lay izy de mety misy sokajy roa ihany ny ahafahanao mankaty États-Unis zany fa arakarak'ilay safidi-ponao sy etaeta-ponao hoe iza am'reo no mety amin'ny situation iainanao zany. Ny voalohany dia ilay antsoina hoe immigrant visa zany. Io immigrant visa io dia lay sokajy anankiray ahafahanao zany mifindra monina tanteraka aty États-Unis miaina toy n'ireny olona efa manana ny zom-pirenena Amerikana reny ianao afaka mivezivezy mankaty États-Unis sy mivoaka ny Madagasikara ianao tsy mila visa fa misy fotoana voafetra ihany nefany ny ahafahanao mijanona ivelan'ny États-Unis. Zay zany aloha zany lafy ratsiny kely zany. De misy zavatra vitsivitsy tsy afaka ataonao raha na de efa manana an'io antsoina hoe LPR moa zany amin'ny terme immigration ny filazana azy. LPR lawful permanent residency, zay no fanalavana anazy. De raha ohatra ianao ka manana an'zay zany le statut zay zay le sata zany hijanonanao aty États-Unis aty États-Unis. De raha manana an'io ianao de afaka miaina tahaka ny olona fa misy zavatra tsy afaka ataonao aloha zany. Voalohany indrindra aloha zany misy karazana asam-panjakana ny tena tiako tenenina eto tsy afaka ataonao milatsaka ino ty izy ty, milatsaka manao maire ohatrany miasa amina cabinet-ana zany hoe afaka miasa amina cabinet ana député, sénateur ianao fa misy level na niveau na position ambonimbony tsy afaka ataonao satria ilana an'lay antsoina hoe clearance lay izy. Mbola ho hazavaintsika any aoriana any atao hoe clearance fa hoe misy dossier na misy information ilana clearance ambonimbony kokoa zany nefa mba azahoanao an'iny clearance ambonimbony kokoa iny de mila manana ny zom-pirenena Amerikana ianao. Ianao moa zany mazava ho azy na manana zom-pirenena Amerikana ary raha tsy teraka taty États-Unis de tsy afaka hilatsaka filoham-pirenena sy ohatran'izany. Afaka milatsaka sénateur ianao afaka milatsaka député ianao sy ny sisa rehefa manana zom-pirenena fa tsy afaka manao an'izay ianao raha mbola ilay LPR no anananao. De ny azahoanao an'io LPR io misy sokajy maro ao anatin'io immigrant visa io. Misy ny antsoina hoe family based visa, zany hoe amin'ny alalan'ny fianakaviana zany no azahoanao an'le LPR fa mila fantatrao tsara hoe inona sy inona avy ao anatin'io LPR family based io no mety amiko sy afaka ataoko. De ny manaraka ny employment based visa zany zay ny sokajy manaraka amin'ny alalan'ny asa indray zany no ahafahanao mahazo an'lay statut ana LPR. De misy karazany maro moa izy ao misy sous-catégorie hatramin'ny catégorie 5 de misy ny manaraka misy le antsoina hoe diversity. Eto amin'ity page ity moa zany miresaka an'le antsoina hoe
DV loterie de ao anatin'le sokajina diversity ny DV loterie. Zany hoe io diversity visa io zany dia entin-jareo mampiroborobo ny diversité aty États-Unis, zany hoe mba hisiana kolotsaina hafa zany ankoatran'ny kolotsaina efa misy zany. De misy maro kely be da be fa tsy idirantsika lalina de zay ilay antsoina hoe immigrant visa zany, zany hoe visa ahafahanao mifindra monina tanteraka aty États-Unis miaina tahaka ny olom-pirenena aty États-Unis mizaka ny zoom-pirenena. Le faharoa le non immigrant visa ndray kosa nefany dia amin'ny fotoana voafetra no ahafahanao mijanona aty, ohatran'ny hoe ny visa touriste, ny visa étudiant, misy karazana visa arak'asa amin'ny fotoana voafetra ihany no ahafahanao mijanona aty ohatran'ny hoe H1B ohatrany ny O visa sy ny sisa sy ny sisa. De reny visa reny tsy ahafahanao miaina tahaka ny olom-pirenena mizaka ny zoom-pirenena sy tsy ahafahanao miaina tahaka an'le olona manana an'le LPR. Averiko ihany ny non immigrant visa tahaka ny hoe visa ny mpianatra, visa arak'asa amin'ny fotoana voafetra, visa touriste. Rehefa non immigrant visa zany H1B, O visa, J visa, F1 sy ny sisa sy ny sisa. Ireny de manana contrainte be da be anao zany tsy afaka miaina tahaka ny olom-pirenena rehetra aty États-Unis sy ireo olona mizaka ny zoom-pirenena. De reo ny karazana visa misy aty États-Unis ahafahanao maka aty zany, fa ilay tanjonao mila fantarina hoe hianatra, hiasa, handrato fianarana, hanao échange na culture na fifanakalozana ara-barotra ohatrany manao business kely sy ohatran'izany na zay tianao e. De arakaraky ny etaetaponao sy arakaraky ny zavatra zakanao de reo no hisafidiananao. De raha ohatra ianao ka manam-panontaniana amin'ny ray am'reo visa reo de aza misalasala mandefa hafatra miafina fa valiko mian-dàlana eo ihany le izy ho an'ny mpanaraka amin'ny pejy sy efa mpiresaka amiko eto amin'ny pejy eto moa de efa mahafantatra fa rehefa weekend ihany vao mamaly message am'zay afaka mi-invest ny fotoanako amin'ny famaliana ny messagenareo zany tsirairay avy. De raha ohatra ianao zao vao manaraka amin'ny pejy de ny page ny pejiko ty de manazavazava mizara fanararoatra, mizara fikafika kely amin'ny fandehanana mianatra aty États-Unis, fikafika kely amin'ny fandehanana mifindra monina aty États-Unis, ny fomba fiainan'ny olona aty États-Unis, ny zavatra rehetrarehetra momba ny États-Unis zany de tantaraiko eto daholo. De zay aloha ny androany fa de amin'ny manaraka indray ary, maso toa.